Zay koa no ivadiantsika makany amin'ny tontolo vaovao ny fanabeazana ny taranja tenim-pirenena no namaranan'ireo mpiadina ny fanadinam-panjakana Bepc ny fanadinan'izy ireo efa nanomboka androany ihany koa ny fitsarana ireo taratasim-panadinana manerana ireo foibem-pitsarana fito eto Antananarivo renivohitra miandry ny vokatra noho izany sisa ireo mpiadina rehetra. Vita tanteraka io maraina io ny fanadinam-panjakana faharoa na ny Bepc rehefa avy niatrika ny taranja anglais na tenim-pirenena hafa ireo mpiadina izay nisafidy ny sokajy A. Efa maminavina ny ala sasatra na ny AKN amin'izay ireo mpianatra amin'izao. Ny ankamaroan'ireo mpiadina izay sendranay teto amin'ny lycée Rabearvelo dia avelo-panantenana avokoa ary manantena ny ho afaka tamin'ny natao. Inona no tena sarotra tamin'ilay matière manaona kosa ny tokonainy ny tokonainy ho afaka sa tsy ho afaka nona manana tokonaina hoe ho afaka misy va sady dia misy sarotra fa zavatra efa nianarana daholo. Nahoana ny tokonaina? Manantena aloha zany mba eny tokonaina moa zany dia tsy efa faniriana mba ho afaka zany hoe ambony foana zany tokonaina. Fizika no tena sarotra dia manantena tsy maintsy ho afaka foana iny ihany tsy hay. Ny tompon'andraikitry ny foibem-panadinana eto amin'ny lycée ihany koa etsekilany dia efa vonona amin'ny fitsarana ireo taratasim-panadinana miisa 220 sy 200 ireo mpitsara ireo izay efa nikatroka izany fitsarana izany tamin'ity andro ity. Tapitra ny tokoa ny lakamisy ny fanadinana Bepc 2016-2017 teto amin'ny centre lycée Rabearvelo azo atao hoe ny lamina amin'ny ankapobeny ny fizotreo fanadinana zany tsy misy ny olana fa nandeha tsara na teo amin'ny mpiadina na teo amin'ny lazahadina na teo amin'ny tokony andrefisa-tsokajiny hafa zany ny fitsarana ny taratasim-panadinana hatramin'ny amizoma eo zany dia taratasim-panadinana mijanona eto amin'ny lycée Rabearvelo ihany satria manomboka miasa indray zany ny secrétariat de correction manao ny antsoina hoe dépouillement dia ny classement dia ny disputage dia feuille de copie dia rehefa vitana eto amin'ny lycée Rabearvelo zay dia manantona zay eny amin'ny lycée moderne Pefilo ny centre de transcription zany. Vinavinaina ho amin'ny herinandro iny dia hivoaka ny valim-panadinana Bepc 7 sy 2 arivo.